Fifalinana entinay mandroso atao anatin'ny tokantranonao zay manaraka nyity fahitalavitra itya na maraina na arivo na atoandro anaranao an'izao fahitalavitra izao ity fandarana ity dia ampifaliana tanteraka no entinay mandroso atao anatin'ny tokantranonao. Pasteur Tovinarivo miaraka amin'ny pasteur Frédéric no manolotra ny fandarana androany ao amin'ny Genesis toko fa 9 tsika pasteur zay resantsika zava-dehibe loatra ho amin'reto pijereto amin'ity androany ity. Mitoy hatramo zany ny fianarantsika ny baiboly ray manontolo ary matsaranao ny mandray penina mandray stylo zany mandray cahier ary de manaraka akaiky ny fampianarana rehetrarehetra satria matetika rehefa mitoriteny mpitoroteny dia toko sy andininy tsongatsongaina no omenatsika fa ao anatin'ity fianarana baiboly ray manontolo itya dia asesy hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny apokalypsy zany ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra. Zay ny hoe lafa dia hivavaka aloha tsika melohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity. Raha io mankasitraka anao satria nomenao fotoana afaka miaino manaraka n'izao fandarana izao. Nizaniza atao anatin'ity tokantrano ity dia azo anjara avy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Ny teninao dia tsy kabary na teny mandeha ho azy fa teny manova fiainana, mitondra fandresena, mitondra fahagagana, mitondra fiovana lehibe ny ten'Andriamanitra. Ary izao ten'Andriamanitra androany izao dia andraisan'ny tsiraray avy fandresena, andraisan'ny tsiraray avy valimbavaka ary hitahina ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Eny ary pasteur melohan'ny amakina ny ten'Andriamanitra dia miarabanao ary miaraban'ny mpijery sy ny namana teknisien. Miaraban'ny pasteur Tolojanary Randria miakatra Frédéric ary dia arak'izany fiarabana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia manantitra tanteraka an'izany izay tokoko eto amin'ity Amitié TV ity. Raisinao eo amin'ny canal 40 ny 623,25 MHz na ihany koa ny onjam-peo ny Amitié FM eto amin'ny 93.8 FM izany. Ny resaka tokoa tsika pasteur ny Genesis toko fa 9 tamin'ny farany teo ny andiny voalohany ka hatreo amin'ny andiny faharoa amby roapolo moa zany efa noresahana teto tamin'ny farany teo iny dia Andriamanitra mihitsy zay niteny tamin'ny Isaka manao hoe aza midina any Egypta, aza midina any Egypta. Misy heviny ngezabe zay teny zay hoe aza midina any Egypta, tsy niteny izy hoe aza miakatra fa aza midina. De rehefa jerenao ny hevitra zay teny zay de reo endrika fiverenan-dalana rehetrarehetra zay miala amin'ny planin'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly de midina daholo. Ohatra hoe eto zao de hoe aza midina eny Egypta. Raha ny tamin'ny andron'ny Elimeleka sy Naomi dia nidina nakany Moab ary potika izy tany amin'izany toerana zay endriky ny fiverenan-dalana zany rehefa tao Betlehem Juda. Toy izany ihany koa lay lehilahy anankiray tao Jerosalema nidina nakany Jeriko ary rehefa nidina nakany Jeriko izy pasteur Frédéric dia inona ny zavatra mitranga azo ny jiolary tsy navelany mihitsy raha tsy efa saky maty. De toy izany pasteur ny endrik'ireo olona zay efa nahalala ny sitrapon'Andriamanitra, nahalala ny tenin'Andriamanitra kanefa niemitra ny verin-dalana niala tamin'Andriamanitra na hoe mangatsitsika amin'ny fanomponan'ny tompo dia andairana problema tsy hay tohainy reny olon-dreny. Ary zay no mahatonga le hoe raha misy olona anankiray efa nafahana natao délivrance tena efa novonjen'Andriamanitra mibebaka atao anatin'ny fahotana kanefa niemitra ozy ny tenin'Andriamanitra de mitondra fanahy fitoratsino amin'ny teo aloha i Satana zany. Ka raha anankiray niala tao de tonga valo, raha folo de voly niala tao de tonga valopolo, raha zato niala tao de tonga valonjato. Zay le fiverenan-dalana. Ary zany mahatonga ny olona hoe misy olona te hiverina amin'ny tompo, ny olona miverin-dalana mangetaheta sisa no ananany fa tsy tavaverina amin'ny tompo tsony mihitsy izy, tsy tavaverina. Na izy reny lasa mivadika ohatran'ny mpanohitra an'Andriamanitra, mivadika antikristy, lasa tsy mino an Jesosy Kristy tompontsony. Ary ny rarabe de ity ny olona nafana fotao amin'ny tompo ka nandray ny fanahy masina ka niemitra de na hiverina hivavaka azy izy de misy karazana fivavahana hafahafa tonga de mitsenana izy reny zay manahirana moa no milaza azy eto fa tonga dia fivavahana hitanao mihitsy hoe manohatra amin'ny Jesosy Kristy tompo ankolaka na mivantana. Zay ny anankiray pasteur. Zavatra anankiray faharoa zay noresahantsika teto ihany koa
dia tena nankatohany zay teny zay mihitsy Andriamanitra nijanona tao amin'ilay toerana atao hoe Gerara izy zany ny Isaka nijanona tao Isaka satria teo no tenen'Andriamanitra hoe eto no hitahiko anao de voalazany baiboly mihitsy eo amin'ny 1 fa namafy tamin'izany tany zany Isaka zany hoe rehefa nanaraka tsara n'le plan'Andriamanitra izy de inona ny zavatra nitranga lasa nanan-karena be lasa notahin'Andriamanitra be ary raha nresana tamin'ny malo de hoe lasa multi Isaka tamin'izany fotoana zany tena hoe olona nanana izy azy mihitsy lasa mpanjato be nitombo be ny fananany de rehefa mitombo ny fananany ny zavatra nitranga ndray taty aoriana de izao lasa niteny ndray Abimeleka manao hoe mialahy eto aminay fa mahery fa ianao mahery lavitra noho zay zany hoe lasa nilavany kely ndray Abimeleka zany hoe tena melaraka ianao hoe ty fahotrany mahery be mihitsy ianao de nefa zany ny olona anankiray zany pasteur tena hoe miorona amin'ny tenin'Andriamanitra miorona amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka manaraka zay plan'Andriamanitra zay de lasa mahery ary lasa tena tahin'Andriamanitra tahaka ny Isaka ary zavatra anankiray fahatelo zay noresantsika teto dia taoriana kelyn'izay dia noloarany Isaka daholo ireo karazana loharano na fatsakana zay nataony Abrahama folo fahavelon'ny Abrahama de rehefa noloarany mpiandrondrony Isaka reny loharano reny de nototofany mpiandrondrony Abimeleka avokoa nototofany mpiandrondrony Abimeleka tena hoe niady mihitsy zany niady mihitsy de izao mizavatra ny toe-po nafinatra tamin'ny Isaka sy ny olona nanaradia azy tsy mba nilavaniny mihitsy izy fa nitahiry fahadiovam-po tao anatiny satria fantany tsara mihitsy lay hoe fantany tsara mihitsy lay tenin'Andriamanitra manao hoe fa sambatra izay madio am-po fa izy no mahita an'Andriamanitra de ny farany tsy reraka mihitsy koa nefa Isaka sy ny mpiandrondrony fa niady lavaka foana izy niady lavaka foana tena hoe hitanao zany le dingana teo amin'ny setry ny fanompona zay nananany zany hoe tsy reraka mihitsy izy namorona loharano hafa arakaraka no nanenjehana azy no vao mainka nitombony fa tsy hoe nidiavana le teo nanenjehany reto olona tao Filistiny reto izy tamin'izany fotoana zany de hoe ndorangady efa tsika koatra nilany reto vaniny foana fa aleo samy miala fa tsy zay nataony fa vao mainka nitombo foana izy nitombo niady lavaka zay natonga lay anarana anankiray atao hoe Rehobota zany midika zany hoe Rehobota dia toerana anankiray malalaka zay tsy azo nidiavana intsony fa rakitra fitahin'Andriamanitra ohatra zay pasteur Frédéric ny famitinana aloha ny zavatra zay noresantsika tamin'ny omaly tsy haiko raha misy tsindry-peo kely azonao anampiana zay na tonga dia maky ny andalatsoratra masina manaraka mazava de mazava ny fanazavan'ny pasteur teo angamba tonga de iroso ao anatin'ny leson'androantsika miainga eo amin'ny 17 zany mbola mijana intsika ato amin'ny Genesis toko 1 de ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy dia niakatra ny ala teo izy ka nakany Berseba ary Jehovah niseho tamin'ny alina iny ka nanao hoe izao no Andriamanitra Abrahama arainao aza matahotra fa momba anao ka hitahanao sy hamaro ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompoko ary nanolona alitara teo izy de niantso ny anaran'i Jehovah sady nanorona ny lainy teo koa ary niady lavaka fatsakana teo ny mpanompony Isaka 19 ary Abimeleka mba amin'ny Azota sakaizany sy Pikula komanda miaramilany de niala tao Gerara ankany amin'ny Isaka fa hoy Isaka taminy nahoana ianareo mankaty amiko kanefa nankala ianareo ka nandrokay niala teo aminareo ary izy ireo efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah ka de hoy izahay aoka samy anao fianianana isika de izahay sy anao ary aoka izahay anao fanekena aminao fa tsy nisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay ianao kory sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao afa-tsy nisoa ihany fa efa nampandehananay soma tsara ianao fa ianao ankehitriny efa notahiny Jehovah de nanao fanasana ho azy Isaka ka de nihinana sy nisotro izy de ny fomaraina koa izy ka samy nanao fianianana de nampandehan'ny Isaka ireo ka de lasa nody soma tsara izy eo amin'ny ten'Andriamanitra io pasteur no isotomatsika ny fampianarana amin'ity androany ity
mazava loatra moa zany fa mifanohy amin'ny lesika tamin'ny omaly any raha ny tenin'ny pasteur teo de milaza manao hoe nisy karazana toepo anankiray zay tena nafinatra atao amin'ny saka io moa arak'ilay fiteny malagasy hoe tarana boanjo fotoponema moa ziny i Abrahama de atsika tsara ny tantaran'ny Abrahama sy Lota fa na dia tokony hoe niady sy ny fandritra tamin'ny Lota ary izy ka nandroka ny Lota miala manao hoe ndany ianao mandefa ny teny fikasan'Andriamanitra de hoa sy ny taranako dia tsy izay nataony Abrahama fa nandefitra tao anatin'ny tsirariny ary de nitandro ny filaminana sy ny fahadiova-po mandrakariva Abrahama ary rehefa niseho ihany koa ny olana teo anatin'ny Abimeleka sy Isaka de mbola izay ihany koa nataony Isaka raha niady Isaka azo natao zany pasteur raha ohatra ihany koa ka nanao mialatsiny am'le fiteny hoe be mokondoa na niziriziry tamin'ny heviny izy azo ny tanterana tsara zany fa ny zavatra nataony Isaka de zao na de nitotofan'ireo mpanompony Abimeleka ary ny lavaka fatsakana de niala teo izy de mifindra nakany amin'ny toeran-kafa de nangady lavaka fatsakana indray zany hoe tsy netikivy mihitsy Isaka tao anatiny zany kasiparina zay nataon'ny favalo zany ary manaraka an'izay ihany koa araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo de nitandrovany Isaka mandrakariva ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra tao aminy io manko pasteur ny kristiana sasatsasany de mieritreritra manao hoe azo atao ny miady amin'ny favalo miditra ao anaty fifandirana miditra ao anatin'ny korotana maro isan-karazany ary debe mihitsy ny mpino mieritreritra manao hoe tsy mampaninan'Andriamanitra ny mahita pino anankiray miady atsena miady mifandritarita eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny mpiaramonina ary tena mamenatra indraindray de zao ireny olona miady eny atsena miady eny an-dalambe reny de olona piditra am-piangonana mpanompon'Andriamanitra ary tena kristianina fa raha ity Isaka ity no sina resaka de zao na tonga an'Andriamanitra nita azy de ainy Isaka tsara no nitahiranyilay fadiovana tao anatiny ary tsy nety niditra mihitsy izy tao anatiny zany fifandirana izany anisan'ny lesona lehibe zay ianarantsika androany zany pasteur anisan'ny lesona lehibe tokoa zay raha iverenako kely lay famotinana teo pasteur manao ny teninao dia lay toepo zay nananan'ny Isaka tsy nety reraka tsy nety kivy na dia nototofany fahavalo aza ny lalana ary anisan'ny nojeren'Andriamanitra zay toepony zay ka nahatonga ny Isaka anisan'ny olona notahiana be indrindra tato anatin'ny baiboly anisan'ny notahiana satria nanana zay toetra tsy nety reraka sady tsy nety kivy zay misy toepo tokony ho alaitsika kristianina zany eo amin'ny lafiny amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity ndraindray tsika enjehan'ny olona ndraindray tsika izan'ny olona ho akiviana de tokony ho hita aminao foana zay dinga ny fandrosono zay dinga ny fandrosono zay io moa le tenin'Andriamanitra evanobaka itsika teto foana hoe zay teo velona mitoepanaraka an'Andriamanitra de enjehana zany hoe raha tianao zany no velona am'izay toepanaraka an'Andriamanitra zay de enjehana ianao nefa arakaraka le fanenjehana tsy hoe miaritra fotsiny amin'ny ranomaso ao fa ny nataony Isaka teto niady lavaka vaovaotra any an-trany izy niady lavaka vaovaotra any an-trany izy de nahita loharano foana arakaraka ny nandrosony no nahita ny loharano vaovao de rehefa niaritra teo izy pasteur Frédéric ina ny zavatra nitranga nomen'Andriamanitra toro-hevitra indray zay foana le tenin'Andriamanitra manao hoe zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra rehefa manaiky tarihan'ny fanamasina ianao de tsy diso mihitsy ny fanapa-kevitra ao ny olona mantsy lefa manapa-kevitra ao anatina fahatezerana de matetika manenina ny am'izay fanapa-keviny zay izy fa Isaka tsy nanapa-kevitra tao anatin'ny fahatezerana fa nanapa-kevitra tao anatin'ny fotony ary niain'ny feo an'Andriamanitra de ozy Andriamanitra manao hoe mela ndray ianao eo amin'ny toeran'io de makanesany amin'ny toerana anankiray tahaka an'izao nakany amin'le toerana tao hoe Berseba araky ny noresahana teo de rehefa tonga tao Berseba izy de nifampiresaka tamin'Andriamanitra matoa moa Andriamanitra nyresaka taminy zany pasteur nisy karazana dialogue nataony tamin'ny Andriamanitra sy Isaka teo
misy vavaka be mihitsy zany teo mazava azy alibavaka mihitsy izy io alibavaka le izy de inao zy anao ny zavatra nyseho teto vita le fifandraisan'Andriamanitra sy Isaka de nanorona altara Isaka nanorona altara teo izy eo foana ho ary havana ny zavatra Maria natao anatin'ny baiboly de izao rehefa misy ny atao hoe nouveau départ na new beginning ozy tsika na nouveau commencement na fiaingana vaovao amina mpanompon'Andriamanitra anankiray jereo tsara ny tantaran'ny baiboly tamin'ny andro ny Abela de nenga tamin'ny altara sy ny fanatitra tamin'ny andro ny Noa vao nivoaka avy tao anatin'ny sambo fiara izy altara de fanatitra i Abrahama zay ndresantsika fanatitra de altara Isaka eto voanomboka fanombohana vaovao teo amin'ny fiaina mihitsy ozy Andriamanitra mifindramaka ny Berseba de itsy ny teny manao tena zay mihitsy le nilaiko tena mety zay tsy zay le zavatra andresana eto fa namaika azy pasteur ny voalola arana taminy de nanao ny altara ho an'i Jehova izy de niantso ny anaran'i Jehova teo nanao fanatitra teo amin'io altara io ary zany ry havana nitoro lalana zay omena antsika foana isaky ny manao zavatra anankiray ho an'Andriamanitra de amboary ny altaran'i Jehova inona moa le hoe altaran'i Jehova le altaran'i Jehova ne de tsotra be lay fanoloran-tenanao sy le fifandraisanao amin'Andriamanitra zay ny hevitry ny altara ary ny hevitry ny fanatitra de anao mihitsy no atery ho fanatitra ho an'Andriamanitra misy karazana fanatitra ohatran'izany misy olona moa ndraindray metraka fanontaniana hoe ny naviny zavatra atao fanatitra ao anatin'ny baiboly be dehibe ny zavatra azo atao fanatitra misy ny fanatitra ho an'ny ota misy fanatitra be mbola resatsika rehefa ao anatin'ny Levitikosy reny le hoe rehefa ao amin'ny boky Levitikosy le hoe fanatitra anao ny ota fanatim-pihavana na ondro natao fanatitra fa misy koa aty natao vola natao fanatitra volamena natao fanatitra volafotsy natao fanatitra fa ny zava-dehibe aloha zany tsy am'izay aloha le resaka fa hoe rehefa niainga vaovao ny mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly de nanorona altara ary dia nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra ary zany ry havana malala rehefa tonga any anatin'ny fiangonana be dehibe ny olona tonga any anatin'ny fiangonana pasteur ny zavatra manery azy de hoe teren'ny trosa izy de makany am-piangonana teren'ny aretina izy de tonga any am-piangonana verevitra izy de tonga any anatin'ny fiangonana tsy mahita toro izy de tonga any am-piangonana ienjehan'ny omby masika ao anatin'ny nofo sy ny enjehan'ny bibilava izy de tonga any anatin'ny fiangonana na mikorotana ny tokantrano de iny fandeha hivavaka amin'ny voalohany tsy mampaninina zay raha izay ny lalany antson'Andriamanitra anao tsy mampaninina zay fa Andriamanitra afaka miantso amin'ny alalan'ny problemanao ny antsony anao amin'ny voalohany zay ozy fa rehefa mandeha eny ny andro sy ny fotoana sy ny volana de tsy ho izay tsony ny fomba entsika manatona an'Andriamanitra tsy ho izay tsony no fomba entsika tena manompo an'Andriamanitra ary zany ane ny mahatonga le hoe misy olona be dehibe tamin'ny voalohany izy nanaovan'Andriamanitra fahagagana na de mbola tsy mahay mibabaka tsara azy de ny fiverany manao hoe na tsy mibabaka tsara ohatran'le tamin'ny voalohany ara de mety ihany ty nefa tsy zay lisy pasteur fa ny zavatra tokony ho hita amintsika de hoe ny fanompona an'Andriamanitra de dingan'ny fandrosoana ary matetika ny fahagagana eo am-piandohana de nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mbola tsy mahalala baiboly na tsy mahalala ho tsy mahalala an' Jesosy akory azy hita ny tanjon'Andriamanitra mba hisotomana an'ireny olon'ireny hanompo an'Andriamanitra fa rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra ianao lasa mivavaka ianao nandray fanafana nandray fanasitanana na vita batisa de manomboka mitombotsy kelikely le fanoloran-tenanao manomboka mitombotsy kelikely ary arakaraky ny hitomboninao sy ny fankataovanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroanao ny sitrapon'Andriamanitra ny manomboka ahitanao valim-bavaka amin'izay fa marobe ny olona le hoe tamin'ny voalohany izy nahita fahagagana de avy eo mikatso amin'izay ny fiainany mikatso amin'izay ny fiainany de zany eny mahatonga ny olona sasany fianakaviana hatramin'ny ivavahanareo mahantrynareo hatramin'ny ivavahanareo potikinareo ka le fianakaviana tsy mahita fa tsy liavany ao an-trano fa tsy mijery ny fiainany hafa izy hoe misy tahin'Andriamanitra ne ty ambadika ty fa le olona mahantra sy le olona mararitra sy ny korotana tokantrano mpivavaka mikorotana tokantrano no hitany de le fivavahana lazay ny famampijaly sy mantra fa tsy mba jereny aloha ny fiainan'ny olona hoe manahoana ny fiainan'ny olona tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka andry Isaka tahaka andry Abrahama nanorona altara nanao fanatitra tahin'Andriamanitra ny olona pasteur Frédéric ny fanompona an'Andriamanitra de dingana ara-panahy araky le nresan'ny pasteur teo na matsapa rainao zao hoe faho tsara
de tadio fa afaka fotoana foy tsy ety aminao zay toeran'izay nanety tamin'ny Isaka tao Gerara de tonga ny fotoana tsy maintsy niantson'Andriamanitra azy ho an'ny Berseba ary somary miverina kely pasteur amin'le resaka hoe fiverenan-dalana misy olona mieritreritra ny tenany mbola ho tsara fa ny fijerin'Andriamanitra azy de fa tsy ao amin'le koloaran'Andriamanitra tsony tsy ao amin'le tena maridrefy de davin'Andriamanitra itsony be deabe ny kristiana amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny falotopo ao anatin'ny fangatsiatsiana ao anatin'ny fimonomononana izy mbola makany am-piangonana rehefa lady sy asabotsy na arak'izay fotoam-bavaka tiany vonjena fa ao anatin'ny fiainany dia fiain'ny fanomezantsiny an'Andriamanitra fiain'ny fimonomonona ny sasa moa de tena hoe migrevy amin'Andriamanitra mihitsy hoe zara nga tsy hivavaka tsony fa ohatrany tsisy mamy le fivavahana nisy zavatra tokony nataonao tao fa tsy nitateranao le izy de lasa ohatrany hoe voabahany ianao de tratra blocage ianao fa nisy tantara anankiray pasteur zay tiako anindriana n'le resaka hoe fialana amin'Andriamanitra na fiverenan-dalana nisy tovavy anankiray tovavy tanora izy io tena nafanafo tamin'ny fanompona an'Andriamanitra ary tamin'ny alalany no namonjen'Andriamanitra ny ray aman-dreny ny dada ny mama ny anadahany fianakaviana rehetrarehetra de voavonjy tamin'ny alalany io anabavy kely io fa rehefa niroso tao anatin'ny fanambadiana le anabavy de olona tsy mivavaka tsy manompo an'Andriamanitra fa mpanompo sampy ny vadiny de noetin'le rangahy zany niala tao an-tanàna izy de nanomboka tsy nivavaka tsy manompo an'Andriamanitra tsony nieritreritra manao hoe rehefa any amin'le faritra zay misy an'zareo de ivavaka ihany hitady fiangonana ihany dia hitaiza ra-panahy kinanjo rehefa tonga tany dia lasa varim-barina lasa nangatsitsika de tsy nivavaka tsy nanompo an'Andriamanitra lasa le tokantrano ny zava-dehibe fa ny zava-dozany tranga pasteur ny latsamvaratra io anabavy kely io de le rangahy le jentilisa mpanompo sampy tsy malala ninina tsy latsamvaratra fa le anabavy kely nalala ny sitrapon'Andriamanitra ny verin-dalana niala tamin'Andriamanitra io no matsitradrany tao anatin'ilay filatsahan'le vatra zany hoe tena zava-doza mihitsy ny femorana ara-panahy ka ianao aza mieritreritra manao hoe ny miverin-dalana dia ny mijanona ao tokantrano tsy mivavaka tsony tsy manompo an'Andriamanitra fa rehefa misy dingana takian'Andriamanitra aminao ka miziriziry ianao misalasala ianao dia tsy miroso arak'izay dingan'izay de tadio tsara fa mety ho tratran'ny fiemorana ianao ao anatin'izany rehetrarehetra izany rehefa nyroso moa ny lalany Isaka tsy netikivy izy nandroso nanompo an'Andriamanitra nakatony ten'Andriamanitra araky ny tenin'ny pasteur teo hoe nanangana altara le fananganana altara eo amin'ny fanomboana de midika hoe ianao Jehova o no laharana voalohany amin'ny fiainana io zany misy zavatra kely tiana tsy pina amin'ny kristianina misy karazana pino pasteur rehefa tahin'Andriamanitra na misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana na ihany koa misy valim-bavaka omen'Andriamanitra azy dia miariary eo amin'izay zavatra raisin'izay olona zay hoe inona no lahara-pameana aminy iza no laharana voalohany amin'ny fiainana fa matetika ny pino rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany dia ny sitrapony aloha ny faniriny aloha ny etaetany aloha ny zavatra mamaika azy zay vao Andriamanitra fa ny Isaka zany ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nataony ny amin'ny fanombona rehetrarehetra ny amin'ny fitahin'Andriamanitra zay raisiny ny amin'ny zavatra kasainy atao dia manangana altara aloha ary jereo tsara fa vokatr'izay fanomezan-danja nataony Isaka ho an'Andriamanitra izay dia Rebimeleka sy ny sakaizany ange no nanao tsinitsinina ny Isaka ary ny teny mihitsy manao hoe mandehany ianao mandeha fa tsy mila anao zahay ianao manelingely ianao miseho azo mpivavaka ianao ohatra mafanafo amin'le fivavahana tany ianao rangahy mandeha fa tsy mila anao ito amin'ity toerany ity fa tao anatin'ilay fijoroany Isaka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra ary izy nandroso mandrakariva tsy niempotra natao anatin'ny fanenjehana sy ny ady ary sy tao anatin'ny fitahin'Andriamanitra de jereo tsara nytony tantara eo amin'ny 140 fa io Abimeleka io sy azota ary ipikola komande miaramila ny Abimeleka zany no lasa niankohaka tany amin'ny Isaka manao hoe alao rangatsika hiavana fa tena naninenanay reny teny marary reny teny mandratra reny fanenjehana sy fanilikilina nataonay reny tena manenany am'ireny zay io olona io zany raha enjehana androany aratsiana androany hosorapotaka androany ka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sady mandroso de manao dingana ara-panahy de ireo olona mankahala azy ireo pasteur tsy maintsy akohaka eo anatreny reo ohatra zany ny tantaran'i Josefa ny rahalahan'i Josefa no nandetika an'i Josefa tao andavaka fatsakana ny rahalahan'i Josefa nikasa mono azy ny rahalahan'i Josefa no nivarotra azy andevy tany amin'ny tany Egypta
fa rehefa nytohina nyrosy ihany Josepha nanompo an'Andriamanitra ary niaro tena tao anatin'ny fakapanahy. Ny fakapanahy tsy voatery hoe vehivavy na hoe lehilahy ihany koa, fa nitsony hoe fakapanahy mety fakapanahy io ady atrehanao io. Rehefa mandalo ady ianao dia mandefa karazana sarisarim-baolana ny devoly, ohatran'ny sarina valim-bavaka zany, mody mandefa asa izy na vola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zany nitsony hoe fakapanahy. Fa rehefa nijoro foany Josepha, atsika nytony tantara fa lasa mpanapaka atao amin'ny tany Egypte izy, ary tanteraka le vision napetraka Andriamanitra atao anatin'ny fony hoe ny ray aman-dreniny sy ny rahalahy de nikoka teo anatreny. Ka niza manaraka an'izao fandarana zao, manoloana ny ady atrenao, fakapanahy atrenao, fanenjehana mazo anao, fanikilina mazo anao, lalana tokana ihany ny tokony ataonao, manaova dingana anara-panahy ary mandrosoa, fa ho hitanao ny fandreseny zay omen'Andriamanitra ho anao. Lay mpanjaka atao Gerara atao hoe Abimeleka sy reto komandany miaramila ireto de nahalala ihany pasteur Frédéric ny hoe fony Isaka nonona tany Gerara tamin'izany fotoana zany dia notahina ry zareo. Fa rehefa niala tao Isaka de niena zay fitahin'Andriamanitra teo amin'izay, satria io lay tenin'Andriamanitra foana tamin'ny Abrahama hoe ho tahina zay manisy soanao, fa ho zolona zay manozona anao, ary amin'ny alalanao ny tahina ny firenena, amin'ny alalanao ny tahina ny firenena rehetra ambony tany. Ka ireto olonreto nanao tsinotsinona ny Saka reto natsapa hoe nisy ozona de ny zavatra any vahaolana de ny famitram-pihavanana tamin'ny Isaka hoe aloha rangama mitram-pihavanana. Io pasteur ny olona anankiray miady amina mpanompon'Andriamanitra de mahita olana foana, mahita olana foana. Raha olom-ba osotr'Andriamanitra ka olona manana fahasoavana lay olona, manana fahasoavana lay olona, manana fahasoavana lay olona, olo-pahasoavana lay olona. Tsy ndriko tsara za tsy miteny manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mpivavaka rehetra na pasteur rehetra, fa olo-pahasoavana. Misy karazany telo izy le efa azavaintsika fa na pasteur hoe misy ny antsony hoe mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana, de misy ndray ny mpanompon'Andriamanitra mandalo ady reny le mila fanampiana fanoanana. Fa le fatelo ndray misy mpanompon'Andriamanitra kosa tena mpanararoatra ary pisoloty mpamakitratra ozy ny soratra masina reny ndray arabaina fotsiny reny de fa samy miala. Fa raha ao anatin'le hoe olo-pahasoavana ka io olo-pahasoavana io no asianao ratsy de tsy ho tafavoaka amin'ny fiainanao no mandra-pahafatinao, raha tsy hoe mamitra-pihavanana amin'io tahaka ny nataony Abimeleka teto. I Abimeleka zany ane tsy tena lazaiko aminao fa manamboly zany, manan-karena zany, mpanjaka filoham-pirenena, fa tsy maintsy namitra-pihavanana tamin'ny Isaka. Ary zay foana nitenenana an'le olona pasteur hoe raha mbola tsy mivavaka ianao, raha mbola tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinan'ny Baiboly ianao, ka manenjinenjika fahatany any vadinao mivavaka io na io zanakao mivavaka io, teneninao ratsy, asianao ratsy, hopainao izy, sady tsy vitany hoe hopainao izy fa hopainao koa ny pasteurany sy ny fiangonana misy azy, de lazaiko aminao fa tsy vita mory zany teninao zany eo anatren'Andriamanitra. Manafatra foana zay hoe raha mbola tsy resy lahatra aloha, raha mbola tsy resy lahatra aloha de akombony fotsiny vava, fa aza be resaka, aza mitabataba, fa andreo de anenena na pasteur, andreo de anenena. Za efa nahita lehilahy anankiray tena mpanao ara-marsiao, malaza be zany rangahy zany tamin'ny fotoanandro. De io rangahy mpanao ara-marsiao io manana sandry, manana ny maizy azy, reny tena olona mirijarija be reny. De maromaro izy moa zany ny mpanao an'le tao anatin'le fikambanana nisy azy. De tao anatin'le fikambanana reo nisy anankitelo lasa nivavaka. De rehefa nivavaka reo a de nanomboka ny tsiratsirain'io rangahy io, de nambarany hatramin'izany hoe tsy misy zany Andriamanitra, lazainy hoe ny fivavahana de fangoronan-karenan'ireo pastera kely tsy mainininina reo. Misy moa de miteny antsika zany hoe pastera kely tsy mainininina. Misy fanaratsiana be lehibe nataony tao, tsy azony mihitsy zany le mission ampanaovan'Andriamanitra antsika eto, de manaratsy izy, manao tsinotsinona izy, nefa rano pasteur Frédéric mbola tao anatin'ny tanjany sy ny heriny mihitsy, tsy hay zay nahazo azy fa mitolefika. De rehefa mitolefika izy io a de sady tsy nandre ny sofiny, io masony io zany mivandravandra fotsiny ohatr' zao,
mialatsiny raha mijery an'ty télé ty reo fa vandravandra tsy mipy tsika mantsy zao le mipy masomanao fizy mivandravandra ohatran'izao ndray andro tontolo tsy mipy amin'ny aly tsy mipy fa manao ohatran'izao fotsiny zay koa aretin'inona koa zany de natosika am'reny saiza roulanty reny fotsiny le rangahy niditra tao anatin'ny trano fivavahana de za moa anisany nandray azy a de ozy le namany zany ka le namany efa niva fo ty rangahy ty paster le mpanira tsira le tena mpanao tsinitsina fiangonana nareo le mitory-tena eo de aratsiny tena zao de ozy a mantsy an'le rahalamana hoe manginy ianao fa Andriamanitra mamindra fo aminy fa zao nampanarana vavaka fa tsy mety miteny tsy hoe tsy miteny io rangahy io a fa raha teneninao izy hoe isotro rano ozy fa raha ampanaroanao vavaka io manao hoe Jesosy eo mamindra fo amiko tena mandaky itsy rano raha teneninao io manao hoe sasao amin'ny rano Jesosy tsy mety manaraka io fa raha teneninao izy hoe aiza ny marary anao de manondronondro ihany eniny ihany zany le izy de jereo tsara zany fa notsetsemany devoly daholo ny fitaovam-pandrenesana rehetra eo amin'ny vatany notsetsemany satana ary tsy afaka mandre momba ny tenin'Andriamanitra ntsony zay le tenitsika foana eto manao hoe ny baiboly de milaza manao hoe mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra fa le mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra io misy fotoana tara ihany ny olona ny famindram-pon'Andriamanitra pasteur ary efa taran'izay famindram-pon'Andriamanitra zay zava-doza ny mahazo azy ka zay le manao tsinotsinona le olomba ositr'Andriamanitra le mission nampanaovan'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra mety tsy fantatrao ary raha tsy fantatrao de zao mangina aloha tena mangina aloha fa aza miteny ratsy na hoe razonao atao raha mbola ozy ianao hoe mbola te hananano avy mamiratra ka mety mbola ivavaka ihany ianao ny aorinany de aza de miteniteny ratsy loatra aza de manopanopa loatra aza de maniratsirany reny mpitondra fivavahany reny na mitory teny any akalamanjana izy na any am-piangonana izy na amin'ny radio na amin'ny télé fa raha mbola tsy resy lahatra ianao aloha de toy izy ihany aloha ny zavatra ataonao fa jereo tsara ny zavatra anazy any Abimeleka teto fa natsapa mihitsy Abimeleka hoe fay tateraka mihitsy le nikitikitika n'Isaka de ny vahaolana etany pasteur Frederika de nanao teny malefaka tamin'ny Isaka nanao teny jereo ane le teny malefaka nataony ozy izy eo amin'ny andiny ny valam-biroapolo ary hoy izy ireo le Abimeleka zany efa hitanay marimarina fa momba anao Jehova ka de hoy izay aoka samy anao fianianana sika de izay sy anao ary eko izay anao fanekena aminao tanao manampy tamby be manampy vomafy tsinona ka andao re mba hiavana anao mba hiavanatsika de jereo eo amin'ny andininy fa 7 tapany farany fa efa nampandehan'ny Jehova soma tsara ianao fa enao ankehitriny efa notahiny Jehova ary fatany ihany zany fa notahiny Jehova Isaka fatany ihany tena tadidiny tsara mihitsy hoe notahin'Andriamanitra mihitsy Isaka fa nataony tsinotsinona ka ny mpanompon'Andriamanitra mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoa io ninninona zavatra ataon'ny olona rehefa Andriamanitra no mitazy zay de ho tahiny io pasteur ary zany ane za de miteny foana zany ho an'ny olona rehetrarehetra na iza ianao mety olona manana ny maizy anao eo tamin'ny tany sy ny firenena mety olona manana ny maizy anao ianao eo amin'ny fiarahamonina misy anao mety olona manana ny maizy anao ianao eo amin'ny districta na eo amin'ny commune misy anao mety olona manana ny maizy anao ianao any amin'ny faritra zay misy anao any tany reny no mikitikitika mpanompon'Andriamanitra sy mikitikitika ny fivavahana fa mahita loza eo anatrehan'Andriamanitra zay mikitikitika pasteur satria ny baiboly mihitsy no miteny manao hoe zay mikitikitika anareo de mikitikitika ny anak'Andriamasoko efa mitenentsika teto foana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 nikitikitika andry Jakoba sy ry Petery zany lehilahy atao hoe Heroda mpanjaka zany fa rehefa nikitikitika Heroda mpanjaka ny kakana de efa nandevona azy lany kakana ny kankana tao anatin'ny kibony ihany no mihinana azy zava-doza le zany pasteur i Nebokadnezara nanana ny toerana maizy azy nanana fanjakana 720 am'zato fanjakana nanana ny maizy azy zany lehilahy zany no anisan'ny amperora matanjaka indrindra teto ambonin'ny tany zany Nebokadnezara zany fa izao rehefa Andriamanitra no miteny ozy Andriamanitra manao hoe mihinanahitra tahaka ny omby ianao mihinanahitra ianao tahaka ny omby mandra-pahatsiaronao fa Jehovah Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ny avo indrindra izy no Andriamanitra satria mikitikitika loatra mpanompon'Andriamanitra ianao de mihinanahitra ohatry ny omby ianao aloha de tany izy nandritra ny taona maromaro pasteur Frederika mandra-pahatsiaro saina fa zao Jehovah Andriamanitra zao ny pariny lanitra sy ny tany ka i Abimeleka ndray tsy niandry an'izay zay anisan'ny toetra nanafinaritra tamin'ny Abimeleka rehefa avy nanentsika izy de tonga saina isany dahoangy mitam-pihavanana de mbola tsy potika efa nisy zavatra niendaka ihany tao efa nisy zavatra tsy mazava ho azy efa nisy zavatra be lehibe tao ary nisy zavatra be lehibe potika tao kizy potika tonga saina io ne pasteur
no niavana fahina tamin'ny isaka mo mampanompon'andriamanitra azy tsotra izy ndawara zalahy famela de ny famela somatsara izy pasteur ary dia zay toepony isaka izay ny tena mpanompon'andriamanitra mantsy pasteur Frédéric na dia asina ratsy aza mahay mamela heloka foana mahay mamela heloka foana fa tsy sanatria kory teny manao hoe ngatsy tadidiko nanaovanao anahy no inona no andadiladina tsy ny teny hoe inona no andadiladinao aty tsy mafy natao loha tamiko tsy zay ny nataony fa jereo tsara raha mandinika ianao soratra masina eto de zao ny zavatra nitranga niady lavaka izy tao am'le toerana atao hoe reo bota le tao a Gerard de rehefa nesoron'andriamanitra teo izy niady lavaka hafandray izy pasteur atao Berseba nahita loharano hafa dikan'izany de nanana fahadiovampo mihitsy izy manao hoe raha ireo loharano reo fotsoanareo fa omen'andriamanitra loharano vaovaondray ohatrotry zay le izy pasteur Frédéric le toetrany Isaka tena mahafinaritra ary ienganeka ao amin'ny mpino sy ny kristianina zany io nininona zavatra ataon'ny olona anao a de tady tsara fa ny andraikitrao de manaraka fotsiny zay lazain'andriamanitra aza miteny ianao manao aloha ranga aloha mba atao kely aranofo ty de aloha mba hamaly afa ohatra ny ela loatra ny nandefitra nandray tratran'izay le mpino sy le kristianina mafy loatra le ady mafy loatra le fanenjehana manana zo anenjika anao ny olona fa ianao kosa tsy manana zo amaly ratsy ny ten'andriamanitra miteny manao hoe reseo amin'ny sozy izy ny ratsy raha vao mirotsaka nitsehatra miady amin'ny fahavalonao ianao a de miala andriamanitra ary rehefa miala andriamanitra de tapaka inentenatena ny pasteur ny planin'andriamanitra momba le olona raha tokony hoe ho any amin'ny famirapiratana ho any amin'ny fisandratana ho any amin'ny fitahin'andriamanitra lehibe ny fiainan'ilay mpanompon'andriamanitra anankiray de vokatr'ilay tendrom-po ilay fahatezerana de sy tafahoatra ka namalina ny fahavalo de lasa tsy niditra intsony andriamanitra fa ozy izy andriamanitra manao hoe avelao ary a ataovy zay tianao atao fa rehefa tsy nanaiky ny teniko ianao fa niady tamin'ny fahavalonao de ataovy ary de ho hitanao ny tony tantara fa ny tokony fipetraky ny mpanompon'andriamanitra zany de zao raha enjen'ny olona ianao a tsy tokony ho apriminao any anatin'ny fonao zany tsy tokony mitahirizinao zany tsika mpanompon'andriamanitra tsy tokony mamaly faty zany tsy tokony mitahiry lolo-po tsy tokony mitahiry fatezerana ozy izy ny soratra masina manao hoe aza atao tratrin'ny masoandro miletika ozy izy ny fatezerinao fa matetika izy io a tenenina foana fa misy olona 3 andro tezitra herinandro tezitra ray volana nen'ny sasany ary ray heritaona sy tapany de tsy haiko aloha fa de misy olona mahavitan'zany heritaona tsy mifampiteny zany 2 taona 3 taona zany efa disy tafahoatra zany ary hita hoe mitondra faharavana sy fampiteny zany fa anisan'ny tena teboka ngezabe ary lesona lehibe amin'ity tantara tya na de tsapany Isaka ary hoe maharary mafy ny zavatra nataon'ny Abimeleka sy ny mpanompony de rehefa nyakohaka i Abimeleka namitra-pihavanana de ozy izy Isaka manao mpanompon'andriamanitra aho mamela anareo aho ary tsy mitahiry alahelo novina aminareo de nataony Isaka ny fanekena niavany Isaka fa misy mpanompon'andriamanitra nge na de efa resy ary ny fahavalony a dia apatsahivony daholo ny zavatra rehetrarehetra somary mandatsa kely ihany no nareo ane nanao zao anay zao ane zavatra nataonareo ngary eny tsy tadidinareo izy amin'io zany amela ihany a mela eloka ihany fa somary alefany aloha le ao anatin'ny fony fa ny tena marina de zao a ninninona nataon'ny olona anao ninninona fanenjehana anazo anao ary mahagaga nefa rehefa namariparitra ny fitahina ho an'ry Petera sy ny apôstôly Jesosy de ozy izy manao hoe andray zato ena ozy izy nareo am'izao fiainany zao trano tany rahalahy sy ny sisa fa ny fanenjehana ihany ko de ny klasiany Jesosy anisan'ny fitahin'andriamanitra zany hoe raha misy manenjika zany ianao tsy olana ho anao zany tsy problema anao zany fa fitahina ho anao ary ny tena marina koa ny hoe matoy ianao enjehana misy zavatra ao aminao tsotra nge ny teny Abimeleka ndany ianao ozy izy mandeha ndany ianao miala mahatonga anay matahotra anao ane ozy izy miady aminao manilitiity anao de zao satria ianao mahery noho zay misy zavatra hitan'ny fahavalo ao am'le mpanompon'andriamanitra de zay no mahatonga ny fahavalo mampiasa olona anankiray anenjika anao nankahala anao freny tsy tokony amparary fo reny vo maiky ary tokony karazana kopakopaka na rivotra anankiray apredareda ny afo ny fitiavanao an'andriamanitra fa tsy tokony voila zezika mampitombo tsy hoe reny ray no mahatonga anao iverin-dalana ka hiala amin'andriamanitra manao hoe be mpanenjika be mpakala fa vo maiky ianao tokony androso a ho amin'ny fanompona an'andriamanitra fa raha mandroso ianao de averiko ihany fa ny fahavalonao a dia ho ataon'andriamanitra mikohaka eo alohanao
ianao tsy misaina malifaty ary ianao koa tsy misaina manao hoe misy fitenin'olona zay am'izao fotoana zao pasteur le malaza be hoe anao ny alefa anany retour raha vao ny olona miteny an'izany de nidikan'izay a misy valifaty ngezabe any anatin'ny fony any zany hoe miandrikendry-toana fotsiny hoe rovina iny no azoko rovina no tahin'Andriamanitra. Nisy anabavy anankiray zay nampalahelo be le tantara nataon'ny piraita-potsinitsiny izy ity de nahiliky ny ray aman-dreniny nefa izy mba olona milofa amin'ny fianarana ihany zany de zao nitenen'le anabavy pasteur eto mambavaka ozy izy mba ho tafita amin'ny fiainana fa tena ho hitan'ireo fianakaviako sy ireo avaka ireo tsara ozy izy fa rehefa tafita de ho hitan'ny zareo tsara zany hoe fanilikilinana azo azy zany ny zavatra nataon'izy ireo tamiko namona nitsain'le anabavy tsy mety zany toe-ponao zany raha izany ny toe-po entinao mangatabavaka eo anatrehan'Andriamanitra hoe taio Andriamanitra mba hamaliko ny fianakaviako tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy ianao. Izy moa somary tafitona kely le anabavy tezitra ka tsy misy oabolana ratsy be zay nataony hoe tsy aminao manko izy nohatry zao de mahay miteny ianao de le izy ozy izy tsy ianao niaritra tao anatin'ny taona maro ozy izy fa raha ianao no to amin'ny toerana pasteur ozy izy mba narary any ny fonao eny ake koa fa marary zany fa izao aza misaina malifaty ianao. Izy moa tsy nanaiky hatramin'ny farany rehefa tsy vavaka ho ianao ozy izy pasteur dia zay no izy za ozy izy tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ary tsy maintsy mamaly an'ireo fianakaviako reo mbola misy zavatra kely tsy nilama tao anatin'ny fony volana vitsivitsy tao farany zay tsy haiko hoe inona ny zavatra nitranga misy karazana roroa kely nahazo azy dia niakatra tribunal le anabavy kely nidoboka any amponjy de tena napalahelo ny toy ny tantara hoe olona mba tokony ho lasa lavitra tafita de zany ny zavatra mitranga revo ny faly tomposo ny valifaty no mitarika anao eo amin'ny fiainanao any andavaka ny faranao tsy maintsy fampitenany eo ambadika zany raha vao resaka fatezerany e lolopoy e valifaty e fifaninanana amin'ny hafa zany nitondranao amin'ny fiainanao tsy mahatsara anao zany. Isaka rehefa nanompo an'Andriamanitra de nidiovy ny fony ary namela heloka ny fahavalony izy. Misy olona manaraka antsika am'izao fotoana zao pasteur miady amin'ny rafozana miady amin'ny zobavy miady amin'ny fianakaviana miady amin'ny piraita-po zao olona rehetrarehetra zao de miady amin'ny avokoa manana olana aminy tongava saina fa fotoana tokony anafahanao ny tenanao zao ary hitahin'Andriamanitra anao pasteur Tofy. Ya mamaraparantsika pasteur Frédéric atoko fampiny amin'ny tamin'ity andro hoany ity no tahin'Andriamanitra Isaka misy teboka vitsivitsy ny fomba ny tahin'Andriamanitra azy. Voalohany aloha de nandova n'ilay fahasoavana tao amin'ny Abrahama izy. I Abrahama de sady rainy ara-nofo no rainy ara-panahy. Zavatra ray faharoa zay nisan'ny tahin'Andriamanitra ny Abrahama Isaka azafady de miaina ao anatin'ny planina zay nosoritan'ny Baiboly izy ary tsy nifandiso tamin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ny fiainany rehefa nitenen'Andriamanitra izy hoe eto gerary ianao aloha de teo izy makany Berseba indray ianao de nakany izy zany hoe le dingan'ny fitombona de tao anatiny tao foana. Zavatra anankiray fahatelo de zao niaritra fanenjehana Isaka nefa rehefa niaritra fanenjehana Isaka tsy namalyfaty na iza mihitsy Isaka tena tsy namalyfaty izy no tehiriziny tao am-pony zany fahadiovam-po zany satria dia ambara amintsika foana hoe ny fahadiovam-po no antainina anankiray na réseau anankiray ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra. Rehefa ianao zay ny maloto fo tsisy réseau anao zay nidikan'izay rehefa tsisy réseau anao de tsisy connexion na tsara ary ny telefona de na tsara ary ny telefona tsisy ny inona azonao atao ka Isaka de nanana zay fahadiovam-po zay ary zany pasteur nahatonga lay tenin'Andriamanitra tanteraka taminy manao hoe ny olona zay miara-mioko aminao na ny fahavalinao de nkoka eo anoloanao. Tsy maintsy tsy namitra mpihavanana taminy mpanjaka Abimeleka sy ny firenen'ny Filistina tamin'izany fotoana zany satria nahatsapy reo hoe micoincé daholo ny fiainany vokatra ny fanasivana ratsy ny mpanompon'Andriamanitra ka rehefa nasiana ratsy le mpanompon'Andriamanitra de tsy mandeha am'izay lohany ny fiainana ary zany foana ny ambara amintsika hoe tandremo manisy ratsy mpanompon'Andriamanitra ilaina ny manisy soa au lieu de hoe manisy ratsy mpanompon'Andriamanitra anankiray fa zany lalany hitahin'Andriamanitra ny fiainanao ato anatin'ny tokantrano ity. Ozy izy pasteur Frédéric teo hoe
raha toy ianao am'izao fotoana zao ka mandalo fanenjehana ianao dia ireny no karazana zezika mampitombo anao. Ny zezika izany pasteur tsy manitra ohatran'ny ranomanitra zany. Ratsy zany. Ny zezika tsy azo hoanina fa ny zezika na masiso na maimbo na zavatra maloto tsy arakaraky ny eritreretinao mihitsy hoe tonga ve ny zezika, tonga ve mampanira ty hanana be ty va no mahatonga nyty hitanao ka mi fraise hoaninao rehefa tonga ny vanim-potoana ny fraise de anao tsy mahita hoe ty fraise ty anie ka zezika anie ny tao ambaniny io maloto anie ny tao ambaniny io ohatraohatran'izany daholo reny sakafo hoanitsika rehetrarehetra eny nisy zezika ka ny zezika mampitombo mahabe vo ka ny olona anankiray mandalo fanenjehana na io fakofako ny zavatra rehetrarehetra hoe tonga ao aminao daholo kanefa ianao mpanompon'Andriamanitra. Ny zezika dia azo avy amin'ny fako, avy amin'ny zavatra malotoloto ohatry reny raha menjera ao aminao reny dia amobe zay ianao midika an'izay, amobe ianao midika an'izay ary isaka dia tratran'izany mihitsy pasteur tratran'io fakofakonao fanenjehana miady lavaka de totofana fa tsy netikivy hatramin'ny farany ary zany no anisan'ny nitahin'Andriamanitra zany toe-pony tsy mety reraka izany. Ka dia faranantsika teo angamba pasteur aloha nyresaka de andao hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ny am'izany teny fahamarinana izany. Ry Jehovah Andriamanitra ray eo saotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy afaka nitoro ny filazantsaranao nanambarany teninao tamin'ny famaranana ny boky Genesis toko 4:20 eny. Mino zay tompo fa ny toe-po zay nananany Isaka ny fandehanany mahitsy tamin'ny planin'Andriamanitra dia toy izany koa ny toe-pony reto mpanomponao reto. Ny toe-pony zay tsy naina malifaty ny olona zay nanentsika azy dia mba ho toe-po anananay koa zany. Tovy ao anatinay zany tompo. Zany ny lalana iakarany reto raha lasy anabavy reto, iakarany mpanomponao tsiraray avy. Ampianaro anay zany Andriamanitra. Dia ho tahiny ty zazavavy sy ty zazalahy manaraka an'ity fandarany ity, ity ray sy reny, dadabe sy nenibe zay manaraka an'ity fandarany ity, ho ambinina sotahina ny zavatra rehetra. Ary reto indrindrandrindra reto mpanao politika mifanaratsy, mifanebaka, tsy manana fahadiovam-po, miseho kristianina mpivavaka be daholo kanefa dia mifanao tsinotsinona tena tsy hita zay maha-kristianina azy dia mba ahitan'ity fandaran'ity izy reny ary iova Andriamanitra hanaraka ny teninao, anana ny toe-po tahaka ny toe-pony Isaka zay nahay namela ny eloko Abimeleka na dia tsy rarina aza nataony Abimeleka. Dia ho toy izany koa ny mpitondra fivavahana. Ao ireo mpitondra fivavahana zay mpanamary tena fa nanazy ihany noho ny marina raha vao tsy eo amin'zareo no mivavaka dia vereny amin'ny elo daholo. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia manaratsy ny hafa fotsiny ataony raharaha. Za dia mangataka Andriamanitra ao anatin'ity fandaranyity dia isy toe-po iova atao anatin'reto pasteur, atao anatin'reto mpanomponao mpiara miasa rehetra amin'ny fitoriana filazantsara. Na dia zarazarainy ny anaram-piangonana zay, tsisy anaram-piangonana ho tsaraina ny an-danitra, tsisy anaram-piangonana ho tononona manokana ny an-danitra, fa ho tsaraina araky ny asan'ny olona rehetra dia hiaina ao anatin'izany toe-po zay nanany Isaka zany anie ny toe-po ny mpanomponao rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko faranantsika eto aloha zany resaka tamin'ity androany ity ny 033 24 543 06 numéro an'le pasteur Frédéric io dia azonao andefasana SMS fa tsy atsona akory na ny 034 04 362 67 dia voaraiko manokana ihany koa zany io aty amiko aty no vatana 034 04 362 67 natao hijoroana vavolombelona dia natao angatahanao vavaka raha ohatra koa ianao anakina tsy maninona dia azonao soratsoratanao na ihany koa misy teny fampaherezana satria ilaina ihany koa no fampahery dia azonao soratanao anatin'izany. Ny tompo hitantsika tompoko samy ho tahiny tompo daholo. Tahin'Andriamanitra tompoko.